Ko daholo zanagasikara rehetrarehetra ela zay tsy nisy vidéontsika dia atindray zaka. Tianareo hoe le make-up efa manomboka mahay le make-up amin'izay za koa tsy andeha lava be sika fandraisantsika androany dia hoe Virginie dia noteneniko tamin'ny sipako ilay izy. Dia mbola averiko ihany ho an'ny tovovavy malagasy ity milaza le secret tsy ambaratelo ny fiainan'ny vehivavy dia manana ny fiainany manokana ndreny an-tokantrano any amin'ny dada sy neny any. Ny marina tsy mba filaza ho ilay fitenenana dia mba mahaiza izany le fetsifetsy entan'le fitiavana be loatra ndria dia lasa milaza ny tsy filaza. Manomboka androany izany ndry rehefa manao sipa tsy mahazo milaza ilay tsy ambaratelo ndry any ambadika any. Ohatra efa nisy publication zao nataoko tany aloha tany mahakasika le hoe nitantaraiko tamin'ny olo tiako daholo ny fitiavako taloha no miady avy eo zay roa iny amin'izay avy eo nana raha tsy le rangahana hoe tena ohatr'izao taloha, tena ohatr'izao taloha, tena ohatr'izao taloha. Ambon'izay koa mety ho tantaraina any amin'ny namana any dia avy eo indry nafabaraka sady marary fo. Nefa raha indry manao an'izay fihetsika izay ho an'ny lehilahy dia tonga ange dia 2 minitra ange dia sara le lehilahy indry. Ka noho izany ilay tsy ambaratelo indry mahakasika indry any ambadika any tsy mila tantaraina lehilahy. Raha ohatra izao misipa ianareo roa indry mbola virginy, tsy miteny an'io lehilahy izany io mihitsy indry hoe mbola virginy. Antony dia satria ny lehilahy ange raha mbola samy mbola mpianatra ianareo roa dia tsy manana eritreritra hakavady izany mihitsy ny lehilahy. Izay dia mbola tsy reraka foana manoro ny tovovavy malagasy. Tsisy lehilahy vonona hakavady indry izany raha mbola misipa ianareo satria maninona? Izy raha tsy manana asa izy raha mbola velomin'ny dada sy neny goûter raha mbola ireo vola omena indry ireny mbola vola angalarina tsy kelikely vidina charbon vidina vary iny any sora dia angongony isam-bolana eo. Mbola tsy miasa ny olona miaraka amindry noho izany zany dia tsy mila tokony indry hoe fadio aloha mangada-bola amin'ny lehilahy, tsy mahazo manao izany. Ary amin'ny ankapobeny ihany koa indry rehefa hoe manao sipa dia afenina foana ilay raha mbola virginy indry tsy miteny anazy izany lesy mbola virginy tsy miteny an'izany indry tsisy olana izany aloha. Fa raha ohatra ka hoe mieritreritra ilay olona miaraka amindreo ndao tsika ilely raha mbola latsaky n'ilay hoe 18 taona dia tsy mahazo miditra amin'izany. Ary raha ny tokony ho izy indry dia any amin'ny manambady mihitsy hajanona rehefa manambady le lely dia izay no tena hoe tsara raha ny tokony ho izy. Io moa samy manana safidy ny tsirairay fa tsy hifanerena. Dia izay kalapiso kely antony mantsy ny tena ratsy ilay fomban-dehilahy malagasy lazaiko eto aloha. Io lehilahy miaraka amindry io tsy voatery tonga dia hoe assurena hoy izany ilay fitenenana hoe tena vonan-kavady tokoa ve ilay lehilahy miaraka amindry? Mbola tsy ao anatin'ny eritreritra aloha. Fa na tsy tia andry ary izy dia mody tsara vela tsy miaraka amindry. Andrasany rehefa vaky vody ange indry raha ela indrindra herintaona ianareo miaraka rehefa vaky vody eo indry lasa indray izy avy eo mandeha mitady vehivavy hafa. Dia inona indray no lazaina? Tsy be fahatapaha-loaka ingo. Jereva raha olona efa bany be dia be. Na tsy mampirafy ary indry fa sendra hitany fotsiny miaraka amin'ny lehilahy hafa ohatra hoe mafampiresaka dia efa ratsy ilay ao anatin'ny sainy voalohany amin'izay fotoana izay hoe ary toa miresaka amin'ireo bandy ireo izany efa lely. Izay no ao an-tsain'ny lehilahy. Fa tsy nandinika ilay lehilahy hoe mba olona mpiresaka fotsiny anie. Lehilahy mankafy zavatra amin'ny alalan'ny masina dia izay zavatra hita amin'ny masina iny no hitsarany ianao fa tsy mijery zavatra hoe any ambadimbadika any izy. Dia izay ho an'ny tovovavy afenina foana ilay secret momba indry fa tsy mila pariparitaka be any ambadimbadika eny. Ho an'ny lehilahy ihany koa rehefa tena tia ny lehilahy dia manaiky ny maha izy indry ohatra efa vaky vody indry rehefa tena tia indry tsy mieritreritra an'izany hoe tena vaky vody tiana daba-laoka tiana ahoana fa rehefa tia indry dia tiany. Fa tsy manao be question sy fanontaniana be dia be ohatran'izany. Dia izay. Mankasitraka tompoko.